misaotra makasitraka anareo moa zay am'izao hetsika ataonareo zao. Fanolora tanana anay amin'ny fiainan'ireto olona zay ao anatin'ny fahasahiranana tokoa ty sy voavalinay zao fa miteny anareo hoe kely fa dia lehibe tokoa ny fitiavanareo an'ireto vahoaka sy reto zaza madinika reto ka dia makasitraka makatelina amin'izay tolotra avy aminareo zay. Andriamanitra reny mamaly izay vitanareo misaotra betsaka. Fahasahiranana zay mahazo an'ity faritra andreo ity zao moa zao dia manokana ho an'ny eto amin'ny tanàna eto reto zaza reto tsinganina manokana ankoatran'ireo be antitra sy ny marary sy ny fianakaviana maro anaka tratry ny kere izay ezahanao mena sakafo isan-kerinandro izy ireo. Fa ireto zaza reto kosa dia isan'andro no andrahoana ny sakafo izay ho sakafo hohanina izy ireo mba hiarovana ny aina zay ho aminy. Isaky ny maraina zany reo no misakafo eto. Dia misy groupe hafa indray indroa isan-kerinandro ny talata sy zoma misakafo eto ihany koa izy ireo. Dia ny alarobia indray no an'ny zaza mbola tsy afaka misakafo fa resaka ronono. Dia misy eo amin'ny 100 latsaka eo ireo zaza mbola kely mbola tsy afaka misakafo vary fa resaka ronono no anampiana azy ireo izay tena reraka ihany koa. Ary any ambanivohitra rehetra manodidina amin'izay fandehanana ihany izay misy eo amin'ny 10 mahery ny isan'ny faritra izay andehananay. Dia miezaka zahay ny mitondra izay kely eo an-tananay vary, balahazo ary rano izay rahantsika mahalala fa tena ao anatin'ny tena fotoana sarotra ny akamaroan'ireo olona ao manodidina nyity Ambovombe ity. Ka dia iarahana miasa amin'ny fiangonana moa zay miaraka amin'ny Ndrimopera no manao an'izay asa fitsinjarana sakafo sy rano zay ho an'ny olona izay any ambanivohitra manodidina. Efa niatrika an'ilay fivoriana tato niaraka tamin'ny fitondram-panjakana gouvernemanta moa zay teo. Misy ny fampanantenana izay nataon'izy ireo. Dia ny fahataterahana izay fampanantenana hitsinjovana an'ireto vahoaka mijaly izay ngamba no rarina mba ho tanteraka. Ary ny zavatra angatahanay dia ny tokony fanoloran-tanana, fifanampiana tohanana izay mifampietaka. Sanatria hoe misy ny fifamingafinganana amin'izay ezaka ataony hafa satria resaka vonjy aina zany ty atao eto amin'ity faritra ny andro ity ka tokony fanoloran-tanana fa tsy fifamingafinganana zany mba hiarovana ny ain'ireto olona reto. Dia zay zany raha misy ny olona tsara sitrapo vao hifanampy aminay dia raisinay an-tanandro sekafaliana zay mba ahafahana manampy an'ireo olona fa mbola maro no tsy mahazo ny fanampiana izay mba tokony hatao noho ny zahay voafetra. Mangataka ny tsara sitrapo rehetra mba hifanolo-tanana amin'izay asa izay. Azo lazaigna fa ahigna manokagna vata satria maro ty mijaly, ty kere, ty mitofevaka amin'izao fotoana izao. Fa azo lazaigna fa bonne chance ireo fa ireo ty mba traay, mba azo ay vonjegny. Dia ireo zany omegny sakafo masaka, ahandroagna isan'andro. Le misy ka ampela 3 na 4 miara-miasa mahay magnampy anay amin'ny ty ahandro le zaragny amy ireo tsikiraiky le andesendreny ireo satria ty le mbo tsy mahay misotro le iroenay ty mampisotro azy ty mampihinagna azy ro magnatsika azy ka nahoavy nareo ty anito le faly zahay nao nanantrafo ny lekaleka ny doladola nanantsifa ny lekaleka nanangohy ny piopio amizao fahavia areo fa hoe fanta areo fa misy longo areo mijaly malagasy sahiragna ty androy atoy ka le misaotsy riaba misaotsy anareo zay mibanabana mahakama hoe tianake handimbe hoe tianake izay antenaigna fa hoe hanohy ty fiaignana yeny zao fijaliagna zao izay ro ano ahotona hoe mahamegnatsy no hatakeo mahamegnatsy fa ie mamy fiaigna ena ho le manao saritsy megnatsy avao tegna fa sarotsy jaly zay ty agnarako Ligny Efelina miandraikitra ny école Notre Dame eto amin'ny Gombe Androy.